nanomboka ny talatalasa teo ary tsy farana ratsy eo amin'ny azomay izany hoe rampitso ny fiofanana karakarain'ny tahirim-pirenena any Vangaindrano any. Inona araka izany fa azo tombony indray ireo mpiasa noho izay fidinana fotony ataon'ny tahirim-pirenena any Vangaindrano izay. 700 kilometatra miala Antananarivo renivohitra mizotra any amin'ny lalam-pirenena faha 12 misy amin'ny Vangaindrano. Vangaindrano izay malaza amin'ny vokatra letrisy jorofo. Olana amin'ny fivezivezen'ny mponina sy ny famoahana vokatra ny fahatapahan'ny lalana eto Loangisa 30 kilometatra tsy hiditra ny tanàna Vangaindrano. Ao anatin'ny taom-piotazana jorofo 17 sy 20 ny distrika ny Vangaindrano amin'izao fotoana izao ka tapaka noho izany lalana dia tapaka ihany koa ny fifamoivoizana ka manao antso avy lehibe ny distrika ary dia miandrandra fatratra izay aty toerana ny fanamboarana azy io satria antoky ny toe-karena sy ny fifamoivoizana fivezivezen'ny olona rehetra ny fahavitana io lalana io. Na dia teo aza ny fahatapahan-dalana sy ny alavira toerana dia tsy nanakana ny ekipan'ny KNAPS ho tonga eto Vangaindrano izany. Nanomboka ny talata teo ary haritra efatr'andro ny fanofanana ny mpiasa sy ny mpampiasa aty amin'ny toerana. Ny tanjona moa zany dia mba fampahafantarana ny antom-pisian'ny KNAPS sy ny fanampiana izay sahaniny. Ary ihany koa mba tsisy overzo intsony ireo iandreketan'ny KNAPS ireo. Nahatratra 200 ireo mpiofana teto amin'ny paroasy katolika. Ao anatin'ny sokajy roa foana moa ny fampiofanana ataontsika. Ao ny efatr'andro ho an'ny correspondance d'entreprise ary ao ny 2 andro ho an'ny maire sy ny délégué syndicaux ary ny établissement public mampiasa ECD. Ny fitambarany rehetrarehetra zay 200 latsaka kely fotsiny. Nambaran'ny lehiben'ny distrika ny Vangaindrano fa zava-dehibe ny fidinana fotony ataon'ny KNAPS amin'ny fijerenany sosialin'ny mpiasa aty amin'ny faritra Atsimo Atsinanana.